Lafim-baovao mahakasika ny fitandronany fandriam-pahalemana kosa manao ny asany ireo mpitandro ny filaminana ho fiarovana ny vahoaka tsy hakanavaka vokany ary mpanafika sy mpanao sito mahery maro no sarony mpitandro ny filaminana raha antsika ny tatitra izay. Nisy fanafianan-dian-jolahy misy 5 mitapedina tana mpivarotra eta madinika teny amin'ny faritra Toamadinika iny ny talata 14 Martsa 2024. Lasa teo nandratran'ireto mpanao ratsy olona iray tamin'ny fivelesan'izy ireo vodibasy. Very tamin'izany ny vola 5 ariary telefônina maromaro. Tonga teny toerana ny polisy miasa amin'ny boribory tamin'ny faefatra tsy tratra ireo mpanao ratsy fa tafatsoaka. Noho ny fiara-miasa amin'ny polisy amin'ny olona tsara sitrapo sy ny fokon'olona ary ny eny anivon'ny fokotany dia voasambotra ny alarobia 20 Martsa lasa teo ny lehilahy iray anisan'ny nandratra sy nandray anjara tamin'ny fanafiana. Orairay taorin'io dia tratra ihany koa ny namany iray hafa saika andeha hifindra trano efa miaraka amin'ny entana. Ary ny 20 Martsa ny voasambotra ny roalahy ambiny teny amin'ny lalam-baovao Boulevard de l'Europe. Tamin'ny fanadihadiana nataony nahafantarana fa efa misy mpamerikeloka ny iray amin'ireto jolahy reto izay vao nivoaka tamin'ny 9 Martsa 2024 lasa teo. Ary mbola nahafantarana ihany koa fa izy ireo nanatanteraka ny fanafiana cybercafé tetsy Ampefiloha ny 30 Desambra taona 2024. Amin'izao fetin'ny Pasika izao dia mirongatra izatsizy ny ariposiny Setomahera amin'ny faritra Marenisotry sy ny manodidina toy ny Senam, Cité Tanambao, Arébus Ambodinisotry, EPP Ambodinisotry, tetezana Ramala, tetezana Bekiraro, tetezana Ramanandraibe, Galanamaty, Rond-point Isotry, mandritra ny fitoanan'ny fifamoivoizana. Miezaka hatrany ny polisy amin'ny fanaovana fisafona amin'ny atoandro sy ny fanaraha-maso. Vokany, olona roa ny voasambotra ny polisy ny boribory tamin'ny faefatra nandritra fisafona nataony io ny 20 Martsa lasa teo. Ary olona vao nivoaka ny fonjiny iray resaka ariposiany no nampikadra azy. Tamin'ny fisafona nataon'ny polisy ny Tanjombato teny amin'ny faritra Kenyanindy no nahasamborina lehilahy 3 tratra teo ampovoana Rongony. Mbola tratra tany amin'izy ireo ny ambina Rongony ny foany. Tamin'ny famitorana natao azy ireo no nilazany fa efa ela izy ireo no nivoaka Rongony. Lehilahy iray 20 taona mony eny Ampefiloha Ambodirano no nanendaka findain'ny olona teny amin'ny complexe Ampefiloha ny alakamisy 20 Martsa lasa teo. Raikitra ny fanenjehana ka rehefa tratra izy dia naveriny ilay finday. Efa nanomboka nitangorona ny olona ka nateriny voamerany fokotany Manarotsoatsinanana ny tany amin'ny poste de police Ampefiloha ity lehilahy ity. Rehefa natao famitorana dia fantatra fa efa voasambotra ity mpanendaka ity tamin'ny taona 2024 fa tafatsoaka teny amin'ny fitsarana rehefa nentina notsaraina. Efa namohan'ny fitsarana didy fampisamborana izy taorian'izay ka izao tratra izao.